Just Jesosy. Ry havana malala ao amin'ny tompo a dia ampitomboina amintsika rehetra amin'ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika amin'izao alahady maraina izao a fa 5 androany raha tsy diso fa 9 ny volana oktobra dia tonga indraytsika ao an-tranon'Andriamanitra ho avy ny fotoana anankiray a izay honenantsika mandrakizay ao an-tranony tena raitsika izay jerenao volamena ny olona jerenao fifaliana fahasambarana fahasoavana tsy misy alahelo tsy misy aretina tsy misy aditsaina adi-panahitsony izany no fanantenan'ny olombavonjy any kristianina rehetra ary fanomanana izany izao fotoana antsika izao andeha hivavaka tsika aloha mba handravana hanapotehana izay manelingelina antsika tsy ho tafaray na tsy ahita an'ilay andriamanitsika hivavaka tsika. Misaotranao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia raha laza hery aja fa tonga ny fotoana efa tsy andrinay mba ionana aminao mba ahitana ny voninahitrao isan'andro te ahitanao isan'andro te iona aminao isan'andro te handreny feo anao zahay ary dia tonga izao ny fotoana najanonay daholo ny asa aman-draharaha rehetra fa iona amin'ny mpanjaka izay ary dia mino izay fa ianao koa efa tsindrin-doana te iona aminay ka dia midina fanahy masina mitenena fanahy masina ary ao ireo asan'ny devoly mifanaratsy rehetra izay tsy manana saina afa-tsy ny anapotika amin'ny fiainanay ampisaraka anay aminao na dia tokony handreny feo anao ary izay dia asiany zavatra hafa foana izay tsy hampifatoka anay
amin'izany teny noho izany. Ka ianao nanome anay fahefana Jesosy, efa nomeko anareo ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany, anapotika andrava ny asan'ny devoly sy ny satana, koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Anao anapotehana nareo satana, ny fanaratsy, ny fanahy mamitaka, ny fanahy maloto rehetra, ny fanahy bitsibitsika rehetrarehetra, amin'ny anaran'i Jesosy dia mitsahatra zao ny asanareo ary alefa ny amin'ny farimy rehetra hafa ianareo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana hatramin'ny ankizy kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra, fa ny fanahy masin'Andriamanitra ny tonga eto amin'ity toerana ity mandrakotra anay eto. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Rifana io midina manatreana eto anio iana banolorana ny vavakay mangena vetsovetsom-boza iatolotra vola 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 sindesenea pena sametse anananay faelo indo ny vavakay mangena fanolorambe nawana amin'ny voninahitra ny tompo mpanjaka tsikitsika amin'ny fotsika rehetra no iarahantsika mihika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo faefapolo, salamo faefapolo ny rahantsika miredona. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Aorianan'izay dia ny hira firana protestanta fahavalo, tera laza hery aja ho an'Andriamanitra. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra mihitsy izany, ataovy hoe manoloana ny Jesosy, mahita mivatana an'Andriamanitra ianao ka amin'ny fonao rehetra no anandratanao ny fiderana azy, mampiombona ny feo antsika amin'ny olo-masina sy ny anjely rehetra any an-danitra any. Salamo faefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ary ny hira fahavalo ao anatin'ny firana protestanta. Ny andininy voalohany ihany dia hivavaka tsika avy eo. Rehefa hita izany dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andro dia ny andro an'i Jehova ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatray avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy, ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy, dia fiderana n'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony, ka tsy mivilo na mampiavonavona na mivadika ho amin'ny lainga. Amen. Laza yeriata ananja manitra tumpunanya sanarira divunina itra izinupana wanjika sati velumana futuchana Jua isi favana ira isi kawe aleluya dera uana dia manitra ki aleluya aleluya dia aleluya 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 era esekia ve aleluya
miondrika hivavaka isika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, manandratra, midera, mankalaza, mioby ianao amin'ny fanetretena tanteraka izahay amin'izany hira izany. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah dia nitodika izao Andriamanitra izao ka nandre ny feon'ny fifonako, nandre ny feon'ny fitarainako. Tao anatin'ny lalina ny antsoko anao, Jehovah o, dia nidina ianao. Njany ny feon'ny malalako izay mitaraina amiko andro manalina, efa nidina, efa reko ny fivavakao ary hamonjy anao ny natongavako. Misaotra Jesosy, tsy miafina aminay, tsapanay, hita masonay azonay tsapahitanana ny famonjena nataonao teo amin'ny fiainanay. Tsy vitany hoe teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny ka hoe tena voavonjy ny fanahinay afaka tamin'ny fatorana, fa raha ny antso izahay dia tonga ianao ny haino anay. Nanomenay ny fanamasinao ianao, nanoritoro ny fahavalonay ianao, nataonao nahita faisana ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy. Tonga ny fotoana lahady tahaka izao dia mba miombona ny fiangonana rehetra, ny kristianina rehetra manerana an'ity tany ity, naiza misy azy, manokana ny andro hiderahana ny mpanjakany. Misaotra indrindra. Dia mba tahaka izany koa izay amin'izao fotoana izao, dera, laza, hery, haja ho an'Andriamanitra. Raiso ny fiderahana ataonay, raiso ataonay amin'ny foza amin'ny tompo ho mariky ny fankasitrahana anao fa tena tianay ianao ary vonona izay hanompo anao. Ary dia iombonanay amin'ny miaramilan'ny lanitra rehetra, iombonanay amin'ny fiderahan'ny kerobim sy ny serafim any an-danitra any, ny vahoaka ny lanitra tapitrisa izay koa eto amin'ity toerana ity dia mba manandratra ny feonay amin'ny fonay rehetra, ka raiso izany manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompon'ny maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana, andehantsika hanao ny hira iantsontsika ny fanahy masina, ny hira 500 ny teninao rehetra ry tompo tianay, ilay tsy mba manampetra fa ho toa mandrakizay hoenonay ny teninao ka mitenena aminay tsirairay avy ianao. Ny tenenao rehetra reto pote anay, no tsy mba manampetra fa to mandrakizay, ho levona vokoa izao rehetra izao, ary tsatokoa azao teninao izao. Ny mahazava-dehibe any fiainonao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ataontsika hoe efa mahazatra dia tapitra ny fotoana androany ohatry ny reny tsisy nininy ireny, comme si de rien n'était, ohatry ny hoe tsy naheno ny sitrapony ianao, ohatry ny hoe tsy nisy Jesosy tao amin'io fiangonana io ny resaka tamin'ilay zanak'Andriamanitra. Andro zany vao il y a 2 jours zay Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny afakomaly. Mba eritreretinao zany fa